Miarabantsika tsirairay avindray atratsy telatsinainy fa efatra ny volana Desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka izao fandaran'izao. Raro ny soa indrindra ho anao sahady etỳ am-piandohana mba hitombo fitahiana mitombo fahalalana eo amin'ny Kristy isika. Aloha andirantsika ny hamofonenan'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra mbola velom-pisaorananao izay mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao. Tompo miteza ianao hitady-dalana anay ary aoka izay rehetra tsy avy aminao esorinao. Aoka ianao rery ihany no akasika anay, aoka ianao rery ihany no lohan'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao ilay fanatitra lehibe. Nalaina amin'ny nomery toko 120 andininy 7 manao hoe dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery an'ilay menarana varahana dia velona. Amen. Nisy baiko avy amin'Andriamanitra azon'i Mosesy hampanao azy menarana varahana mitovy amin'ireo izay mampahory ny olona sy hanangana azy eo ampovoan'ny toby ary ampahafantarina ny zanak'Israely fa nazovy mijery an'io sary io dia ho sitrana. Dia natao Mosesy izany ary vetivety foana dia niely tamin'ny olona amin'ny vaovao mahafaly fa izay rehetra voakaikitra dia mety ho afaka amin'ny fahafatesana. Koa noho ny fisian'ny olona marobe fa maty dia maro koa ny tsy nino izany fa ny fijerena an'ilay sary varahana ve hozy izy izay natsanga Mosesy tamin'ny hazo dia ampy ahasitrana. Dia maty tamin'ny tsy finoany ny ankamaroan'ny olona. Nisy betsaka tamin'ireo voakaikitra kosa nefa nino ihany ny fanafody avy amin'Andriamanitra. Dia indro, ray, reny, rahavavy, ray tam-po, mpanampy, fatratra ireo havany izay eo am-bavahoana amin'ny fahafatesana mba hijery an'ilay menarana natao tandindona tamin'izato maso nefa angara. Tompo-maso indray mandeha ataon'ireo eo am-bavahoana dia ampy ahasitrana azy tanteraka. Fantatr'ireo zanak'Israely fa tsy manan-kery anao fahagagana toy izany io menarana varahany io fa avy amin'Andriamanitra ny hery izay manasitrana ao aminy. Natao fampianarana ny olona io fomba mpivavahana tsotra io fa ny fahotana vitany no nahatonga ny loza io ary ny fankatoavana an'Andriamanitra rery ihany no ahafahana hisoroka ny loza izay mianjady aminy. Nahazo lesona lehibe ara-panahy ny Israely tamin'ny nananganany an'ity menarana ity. Tsy maintsy mijery raha te ho velona. Ny finoany no nankasitran'Andriamanitra ary ny fijereny an'ilay menarana izay tandidon'ilay mpanafitra izay ho avy no nanehoan'ny finoany ka avy amin'ny fahamendrehany samy rery no azahoan'ny famonjena. Hatramin'izay mantsy dia maro ny zanak'Israely no nitondra ny fanatiny tamin'ny Abrahama nefa tsy nahatazana akory ilay mpanafitra ho avy ary nihevitra tamin'izany fa ny tena ihany no niavy tena irery tamin'ny famelana ny fahotany. Tian'Andriamanitra ampianarina azy fa tsy misy antony toy io menarana varahany io ny fanatitra nataony raha tombanana. Noho izany dia ilay fanatitra lehibe ho avy ho famelan-keloka dia tena io tokoa no tokony ho banjina ny saina. Dia tahaka ny tamin'izany androany ihany koa no hisintomana ny saintsika ankehitriny hatraiza ny finoantsika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra move misalasala ka metraka fanontaniana tahaka an'ireo izay tsy nino tamin'izany fotoana izany hoe io ve dia havonjy anay. Aoka kosa isika mba ho naman'ireo izay mitokika na inona no voalazan'Andriamanitra dia rahantsika satria fantatsika fa ny fitiavany dia feno tokoa ary tsy lany mamena ary mijery izay mahasoa antsika tokoa ny Andriamanitsika. Dia mba izany no hoentinao mamakivaky an'ity herinandro ity sy ity andro anio ity engany izany fankatoavana ny tompo izany ho lara-pahamehana mandrakariva. Afaka isika ry iray tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao nomenao anay an'io izany dia misaotra anao koa mampatsiahy anay fa tokony hankatoanao amin'ny fahafenony tokoa izay. Ampianaro izahay mba hahay hanetry tena, ampianaro izahay hanampahendrena
Anaran'i Jesosy. Amen. Savior.